dia mbola faly mandroso tokantranotsika amin'ny alalan'izao fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao vavatsika. Misaotra anao ohatran'izay Jehovahandriamanitra iray, satria Andriamanitra mahalala na dia zavatra ho avy ary ianao. Kanefa raha misy zava-mitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, safidim-ponay na hanao ny tsara na hanao ny ratsy. Ary ianao manaja ny safidy ny zanak'olombelona, fa saingy manitsy kosa ianao mba hisoran'ny olona amin'ny lala marina ary haneken'ny olona rehetra hanao Andriamanitra mba hiadanany. Dia ny fanahinao mandresy lahatra tanteraka ny voakanao tombo mba hilefitra manoloana ny sitraponao, dia mitenena indray Jehovah fa meny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fahitana ny tompona amintsika mandrakariva raha fitenina ny tantara tamin'ny fampahirezana farany. Indray fanapahan-kevitry Ahab aka ny Ramota Gileada izay teo ambany fahefan'ny Sirianina, ary tsara tsindrina hoe tsy nisy olakolana intsony nandritra ny telo taona fa milamina. Fa rehefa tonga Josafata mihetsika ny ambotony Ahab, dia ny zavatra tao an-tsainy dia amakiady amin'ny Sirianina. Nandray fanapahan-kevitra izy hoe andeha hanafika ny Sirianina aka ny Ramota Gileada. Kanefa araka ny fantatritsika hoe fomba ny firenen'ny Israely sy ny firenen'ny Joda no nanontany an'i Jehovah, taitra Josafata dia niteny hoe efa mba nanontany an'i Jehovah avy ianao ka tsy misy mpaminany eto. Dia nisy an'ireo mpaminany efa-jatolahy, mpaminany firenen'ny Israely nantsona, dia nanontaniana teo anatrehany Josafata, ary dia nanao démonstration teo ambany fitantanany Zedekia lehibe ny mpaminany efa-jatolahy hoe mandehana ary mpanjako fa ho ambinina ianao vatolo Jehovah eo an-tananao Ramota Gileada. Tena tsy voafitaka izay Josafata, mbola misy mpaminany ozy izay tsy nanontanianao. Halako izy ozy lazainy Ahab satria milaza loza mandrakariva amiko. Aza manao an'izany mpanjaka ozy lazainy Josafata, fa ndao atsony izy natsony i Mikaia. Dia rehefa nirahana ny tandapa niona tamin'ny Mikaia, dia tonga dia fanambatambazana raha azo atao okenao ilaza soa amin'ny mpanjaka, satria ny mpaminany efa-jatolahy milaza soa amin'ny mpanjaka avokoa. Fa sahina valiten'ny Mikaia, raha velona koa Jehovah sy dia izay lazain'i Jehovah amikany no ambarako. Mampieritreritra zany fa inona ny toy an'ny tantara. Dia ho jerevantsika filamono lesona nyraisintsika tamin'ny farany teo eo amin'ny firenena anankiray. Maro nisy ny olona milaza ho mpanompon'Andriamanitra, ny olona milaza ho mpaminany, ny olona milaza fa mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Maro nisy, ary matetika nefa reo maro nisy reo dia fanakaiky fo amin'ny mpanjaka, manao izay mahafinaritra amin'ny mpanjaka, mahazo tombotsoa amin'ny mpanjaka. Matetika toe-javatra mitranga, ary tsy tonga toko avazy zany teny zany, ary manerina ny firenena rehetra mihitsy zany. Nga tena raha vao misy mpanjaka eo dia ataon'izay solelana amin'ny mpanjaka mba azahoana tombotsoa, dia milaza fa nampitenen'i Jehovah. Tonga teo Mikaia, dia inona rehefa avy niteny tamin'ilay tandapa le Mikaia hoe raha velona koa Jehovah eo zay, dia izay lazain'i Jehovah amikany no ambarako. Mpanjaka voalohany toko 2:20 dia nakany amin'ny mpanjaka izy Mikaia zany. Rehefa tonga teo anatrehan'ny mpanjaka, hoy ny mpanjaka taminy ry Mikaia, andeha hanafika ny Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany? Ary izy namaly hoe mandehana fa ambinina ianao izy fa tolotra Jehovah eo an-tananao izy ry mpanjaka. Le teny Mikaia ohatra ny fono teny manintsotrindrony zany, ohatra ny tehiteny Mikaia hoe inona moa no anontanianao ary mpanjaka, satria tsy zakanao zavatra teniniko fa vizainao anatin'ny sitraponoko mandehana, tsy ho ambinina ve ianao, tsy atolotra Jehovah eo an-tananao fa zany ohatra ny teny Yeso. Fa tsy zay akory le teny raisin'ny Mikaia tamin'i Jehovah, fa teny natolotra mba anindrona ny mpanjakan'Israely hoe ianao ange tsy lefesy mandidy
ka na ho teneniko raha ny sitrapony Jehova tsy anaiky zany ianao e fa mandehany e zay sitraka ao atao e tsy ho ambinina ve ianao. Inona ny zavatra mitranga nefa tsapany ny mpanjaka Ahaba ihany zay teniny Mikaia zay hoe tsy teny izay ny sitrapony Jehova ny 1:12 ary ny mpanjaka amin'ny taminy impiry ozy no ampianiako anao mba tsy lazana inona na inona amin'ny anaran'i Jehova afa-tsy izay marina ihany. Zany hoe taitra ny mpanjaka teo anatrehan'izay tratra n'le esoeso teny kanefa mba hampieritreritra ny mpanjaka ny teny Mikaia de hoe tena le marina tenena e ianao aza manesoeso raha dika zany ny tenin'ny mpanjaka Ahaba aza esoesonao takan'izany a fa tena zay marina zay nitenen'i Jehova taminao tena teneno ampianianiko anao mihitsy lazao zay marina. 17 de ho Mikaia hitako izy fa indreny ny Israely rehetra ny ely tena tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry ary ho Jehova ireto efa tsy manan-tompo aoka izy samy mody soama tsara any an-tranony avy. De ho ny mpanjaka ny Israely tamin'i Josafata tsy efa voalazako taminao va ozy fa tsy mba mety maminany soa izy a fa loza ihany fahitana tamin'ny alalan'ny fahitana no ny tenenan'ny Mikaia hoe tena ely tsy manana pia ny zanak'Israely ary tsy mana tompo de ohatrany hoe sy mitadiny azy avy zany hoe fa minanina zavatra mafy enjady amin'ny zanak'Israely ny faminanina no men'ny Mikaia hoe ny zavatra hitako izy de zao ohatrany tena tsy hitan'zay zanak'Israely tsony zay enteherana ohatrany tahakan'ny ondry tsy mana tompo ny fieritreretana azy de iny nanamarina ny teniny am'izay tamin'ny Josafata mpanjakany Israely de Ahaba hitanao nge zany e tsy mahay afa-tsy milaza loza foana ty Mikaia ty ary ny fieritreretany de zao eritreretiny ho ahitraitrany Mikaia no tenenany an'izany eritreretiny Ahaba ho tsy fitiavana ny Ahaba mahatonga ny Mikaia hiteny an'izany eritreretiny Ahaba ho tsy teny avy amin'Andriamanitra fa teny Mikaia no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ary zay no manahirana raha hitorony ty tenin'Andriamanitra ty satria ny zavatra ndrasany ny olona rehetra ndrasany voaka rehetra de tena mahafinaritra tena mandrobo ary lasa tena fampianaran-diso miely eo anivon'ny kristianina zany tsy mahazo olona zany ianao raha tsy mampanantena vola voninahitra areny izany fiainana mandrak'izay tsy de rehanao tsony zany hoe tena afatra mempita ao anatin'ny fiangonana hoe ore olona raha mitoy am'izao fahadalantsika zao nge tsika de oringany tsy de hitanao zany fa teny mandrobo teny mahafinaritra hirahira ohatrany di zavatra tena mahasitona vetivety ohatrany zavatra mahamirapiratra zany ny zavatra ampitaina ao anivon'ny fiangonana kanefa rehefa tena fakafakaina lalina inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany tombotsoa ary minofo de diavin'le mpitondra fivavahana ary tsy vitan'izany hoe nivon'ny fiangonana fotsiny fa lasa miditra an-tsehatra mihitsy amin'ny fisolelana amin'ny mpitondra fanjakana mba zahoany tombotsoa eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany de lasa fierté voninahitra ho an'le fiangonana le hoe mahazo avarapata amin'ny mpitondra fanjakana ary matetika zay ny toejavatra misy fa tsy mba toy izany kosa Mikaia tena marina ny zavatra teneniny zay lazay ny Jehova amikano no ambarako ka naloza ary io tsy anala teny fa ny Jehova de tsy natahotra Mikaia fa nilaza mahitsy ny zavatra hitany napahitany Jehova azy tafotoany teo anatrehan'izay Ahaba de niteny tamin'ny Josafata tsy efa voalazako taminao va ozy fa tsy mba mety maminany soa izy fa loza ihany. Ny 17 nanomboka na mahava am'izay Mikaia ny zavatra nambaran'i Jehova taminy kanefa ny zavatra tsikaritrisika tsy tokony ho adinoina misy mpaminany efa jato langy tao e zay nanontaniany Jehova nanontaniany Ahaba teo anatrehany Ahaba sy Josafata ao ny mpanjaka voalohany toko 2 ny 112 sy 2 jereo tsara nge mpanany efa jato la ny ray feo
ary Zedeka zanaka Kenana ozy de nanao tandroby ka nanao hoe zao nolazainy Jehova ireto no antonao ny Siriana mandra-paringany ary ny mpaminany rehetra naminany toy izany koa mandehana ny Ramota Gileada de ambinina ianao fa Jehova nolotra azy eo an-tananao mpanjako zany hoe ny mpaminany rehetra ndray hevitra tamin'ny Zedeka tena potika ao tanteraka mihitsy zany firenen'ny Siriana zany miaramila ny Siriana ary ho azonao Ramota Gileada fa eo am-pelatananao ny ray feo ny mpaminany efa jatona teo anatrehan'izay zavatra nisy nefa teo amin'ny 770 Mikaia koa milaza fa nahazo teny avy amin'ny Jehova satria reto de sanyteny mihitsy hoe fa Jehova nolotra azy eo an-tananao ry mpanjaka zany hoe sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany nambarany tamin'ny mpanjaka hoe tena Jehova mihitsy manolotra n'le Ramota Gileada eo am-pelatananao kanefa eto indray Mikaia rery fa tsy le mpaminany efa jatona no milaza indray hoe zao ny tenin'ny Jehova eno iarany tenin'ny Jehova ozy nahitany Jehova nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana ozy ary ireo marobe rehetra any an-danitra nitsangana teo an-daniny avy de teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviany ary o Jehova iza no itaona ny Ahaba andeha ho an'ny Ramota Gileada ka ho lavo any ary ny anankiray ny teny toy izao ary ny anankiray kosa ny teny toy izao de nandroso ny fanaka nitsangana teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe zaho no itaona azy ary o Jehova taminy amin'inona nefa de hoy izy ivoaka ozy ka ho tonga fa namandainga eo ambava amin'ny mpaminany rehetra de hoy indray Jehova ho voataonanao ihany izy ka tanteraka ianao ozy mivoary ka ataovy zany ko indro Jehova efa nanisy fanamandainga ao ambavan'ireo mpaminaninao rehetra ireo ary izy koa efa nilaza loza anjoanao ny zavatra nitranga zany de zao fahitana mihitsy no hitan'ny Mikaia tantarainy tamin'ny Ahaba sy Josafata hoe tena io Jehova mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ary ireo marobe tany an-danitra nitsangana teo akaviany sy teo akavanany ary nisy anankiray zay nanantona any Jehova rehefa nanontany hoe iza no itaona ny Ahaba andeha ho an'ny Ramota Gileada ka ho lava any de ny anankiray ny teny toy izao ny anankiray ny teny kosa de nandroso ny fanaka nitsangana ozy de teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe iza ny zao no itaona azy tsy nidiky zany hoe reo fanahy be dehibe nyresaka tamin'i Jehova reo de fanahy tsara daholo fa nisy fanahy ratsy raha matadiditsika ny fizanotoetra nanjoany Joba nyresaka tamin'ny Satana Jehova satria rehefa mivorony zanak'Andriamanitra de teo koa izy Satana tsara jerevantsika zay Joba mba hatakaratsika ny zavatra namparany Mikaia Joba toko voalohany Joba toko voalohany de zao ny zavatra mitranga tao mahavarina Joba tena natahotra an'Andriamanitra Joba toko voalohany ny andiny voalohany ary nisy lehilahy tany ao zao ozy Joba no anarany ary marina sy mahitsy zany lehilahy zany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy ny andiny fahenina ary tamin'ny ray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova ozy de mba tonga teo koa Satana tafaharo aminy Satana zany tena mivezivezy izy fizy tsy manana fahefana tsony ijanona eo anatrehan'i Jehova hoe ao anatin'ny toerana feno fiadanana fa rehefa tonga daholo le zanak'Andriamanitra zany hoe reo anjela ny lanitra rehetra zay nambarany Mikaia tary de mba teo koa Satana de ho Jehova tamin'ny Satana avy taiza ianao de namaly an'i Jehova Satana ka nanao hoe avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny de ho Jehova tamin'ny Satana efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao fa tsy misy takazy eny ambonin'ny tany fa olo marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy ary Satana de namely an'i Jehova ka nanao hoe mo tsy fanatenan-javatra va ozy no atahoran'ny Joba an'Andriamanitra tsy ianao va nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina zay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanana ozy de manenika ny tany ny omby amanondriny fa njiro ange ny tananao ozy ka tendreo zay ananany rehetra raha tsy andahanao eo masonao azy izy de ho Jehova tamin'ny Satana indro eo ny tananao zay ananany rehetra ozy fa ny tenany ihany no aza nijiranao ny tananao de nivoaka Satana
ny alina teo anatrehan'i Jehova, zany hoe nahazo permission mihitsy Satana, satria Jehova faly izy manoloana ny mpanompony zay mahatoky azy, de mba miresaka amin'ny Satana hoe tsy mahita taka ny Joba mpanompoka efa hitanao ve fa io Satana maka fanahy, olo maro ny Joba, kanefa na dia zany ary navelan'Andriamanitra hamely azy Satana, maty ny zanany, rava fananana, bokatra ny tamin'tokatra ny palade, zavatra mitranga tsy niara tamin'i Jehova. Joba mampiseho fa mahatoky an' Jehova izy fa tsy netehitra tamin'ny zavatra ivelany. Tety amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo indray nifanohatra tamin'izay, raha adina jerevana zany le mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo, tsy midika fa tena marina Iahaba, fa teo anatrehan'i Jehova indray teo indray ny zanak'Andriamanitra miaraka amin'ny Satana, ary raha nyteny Jehova hoe iza ny taona ka ampiditra lainga ao anatin'ny mpaminany Iahaba, fomba fitenin'ny Baiboly zany, fa tena naseho tao mihitsy hoe tena Satana mihitsy lasa fanahy mandainga teo ambava amin'ny mpaminany, ka niteny tamin'ny anaran'i Jehova kanefa tsy avy amin'i Jehova akory ilay teny, de za ozy ny taona azy 220 de ozy izy ivoaka ozy ka ho tonga fanahy mandainga eo ambava amin'ny mpaminany rehetra, de indray Jehova voataonanao izy ka ntanteraka ianao mivoary ka ataovy zany, nahazo permission satria efa zay ny toe-panahiny Iahaba, tena tsy nanontany an' Jehova fa sitrapony no anafika any Ramota Gileada, ka indro Jehova ozy efa nanisy fanahy mandainga eo ambavandreo mpaminaninao rehetra ireto, ary izy koa efa nilaza loza anjoanao, zany hoe naambarany mihitsy ary tsy natahotra Mikaia teo anatrehan'ireo olona rehetrarehetra eo, teo anatrehan'ny Ahaba, teo anatrehan'ny Josafata, teo anandren'ireo mpaminany efa jatolahary eo, fanahy mandaingana eo anatin'ireo mpaminaninao reo, milaza soa anao lainga zany, kanefa Jehova milaza loza ozy. Inona ny zavatra mitranga fa Zedekia zanaky Kenaana nanatona nameliny takolaky Mikaia, sady nanao hoe taizany ny elan'ny fanahin'i Jehova tamiko hiteny aminao, de hoy Mikaia indro hitanao zany amin'ny andro idiranao ao amin'ny efitrano anatiny ierenao. Voafelaky ny tamainy, tsy nananana antra Mikaia, ary tena lelehibe ny mpaminany namely Mikaia teo anatrehan'izay, satria nahoana tsy nilaza soa amin'ny mpanjaka fa ny zavatra tsy fantany ny teny laingy reto, ary tena reo azo antoka, tsy hoe voafitaka izy ka na aminany laingy fa sitrapony no andainga, satria Jehova tsy niteny taminy, fa Mikaia nefa niteny hoe loza ny zavatra hitranga, de tsy zaka ny Zedekia satria eo anatrehan'ny mpanjaka Israely ve no ilaza fa reto mpaminany efa jatolahy reto tsy izy daholy, tsy zaka ny Zedekia, ary teo anatrehan'ny mpanjaka tonga de nilaza nanamary teny Zedekia, iza no nilaza taminao fa niala taminay ny fanahin'i Jehova sady ny fialahan'ny tamainy Mikaia. De hoy ny mpanjakan'ny Israely, raiso Mikaia eto miverina izy ho any amin'ny Amona komandin'ny tanàna sy ho any amin'ny Joasy zanaky ny mpanjaka, ka izao hoe kalazao hoe zao nolazain'ny mpanjaka, ataovy ho tranomaiziny le ty ka fa any mofo-paoriana sy rano-paoriana izy mandra-patongako somatsara. Sy mifanaraka tamin'ny sitrapony mpanjaka, ny teny naloky ny vavan'ny Mikaia, inona ny nataon'ny mpanjaka, de zao ampidiro any ampontsika, gadrao ampijalio meo mofo-paoriana meo rano-paoriana, zay ny didin'ny mpanjaka. Kanefa zavatra tsy fantany, tsy Mikaia ankeny mankahala ny mpanjaka fa ny mpanjaka no nanontany inona ny sitrapony Jehova. Rehefa tena nilazaina ny marina tsy zakany, satria ny fieritreretany manao jinotsinona mihitsy ty Mikaia ty, tsy tsapany tsony, Jehova manana fahefana amboniny rehetra naniraka amin'ny Mikaia. Nampidirina tao tranomaiziny Mikaia, inona ny vali tenin'ny Mikaia, mbola tsy tapina ny vavany. 2:20 fa o Mikaia, raha tahiny ho tafaverina somatsara ianao izy de tsy nampitenen'ny Jehova tsy akory, ary ho koa izy samy miaino izany ianareo ry firenena rehetra. Filazana loza andeha ianao ry, zany hoe raha dika ny tenin'ny Mikaia, ianao fa nampanontany ny tenin'ny Jehova, mandaingy reto mpaminaninao rehetrarehetra reto, ry inona monina tonga ny reto mpaminany reto mandaingy nitahotra ny Jezebela, raha vo mandika ny sitrapony io matiny eo
dia nareo no nandainga mba azahoana tombontsoa amin'ny mpanjaka. Mikaia tsy natahotra an'izany fa nilaza ny marina satria nahoana tsy anazy ny marina fa avy amin'i Jehova nilaza loza hoe raha mandeha any ianao maty any ianao. Dia inona ny zavatra ny teneny nampidirina tany tranonaizina izy mbola tapasahina ny teneny Mikaia. Raha tahiny ianao zo tafaverina somatsara dia tsy nampitenen'i Jehova tsy akory izy. Ary koa izy samy miaino izany ianareo firenena rehetra. Tsy ny mpanjaka irery nataona andre miafatra avy amin'i Jehova fa ny firenena rehetra mpaminany rehetra zanak'Israely rehetra samy ianareo miaino tsara fa Jehova nefa niteny. Ary zany zavatra zany mamperitreritra dia mbola ho hitantsika moa toy amin'ny tantara fa eo anatrehan'ny fiainana Andriamanitra ny fahefana faratapiny. Ary tsy mba mandainga izy ka raha misy filazana ny marina tsy etraketraky ny mpaminany milaza ny marina akory na mpanompon'Andriamanitra mitory ny marina fa teny avy amin'Andriamanitra. Ka raha na iny aino ny feo avy amin'i Jehova iaby tsisy lozandriana anazy taka an'izay efa nataony. Rehefa tena nytenenina izy hoe Jezebela vadinao ho an'ny alika ny fadiny, taranako zay maty ao tanàna ho an'ny alika ny fatiny. Jorehetra teny ampandehanana izy ny ovavo tsy namely azy Jehova fa io fantelo ny ray ty tsy zaka ny ahaba ny tenin'i Jehova. Eritreretiny fa Mikaia no makahala azy tsara ny ampahafantarina an'izany. Ny marina rehetra toriana tsy fankahalana akory ary tsy misy etraketraka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra fa matotonga re ny afatra Andriamanitra. Andriamanitra no mampiteny ary eo ny tokony eritreretana hoe manoloana ny afatra rehetra zay nentina manahoana ny fandraisantsika azy. Fa io Andriamanitra eo mijery izy ary mamaly ny olona araka ny asany rehetra izy. Fa mamperitreritra ny toe-javatra mitranga le olona mpandainga mpaminany mpandainga libre fa le nilaza marina avy amin'i Jehova nampidirina ponja kanefa ohatrany mahalasa fisaina le fomba fiteny hoe aizako mpanompon'Andriamanitra ve dia hiditra ponja. Fa io ny famarina ny tenin'Andriamanitra. Mikaia nampidirina ponja dia jereo koa ny zavatra nanjoanjobe olona nanompo an'Andriamanitra fa niarany tena fahoriana faran'izay mafy satria misy zavatra tian'Andriamanitra porofona ao anatin'izany marina io Andriamanitra io fa tsy maintsy misy sorona ataony mba hatakarany olona tomba midiny zany hoe afatra Andriamanitra zany. Dia matoko sy mena fa fanan'Andriamanitra dia hiasa mandrakariva ao anatintsika mba hatonga antsika hiverina tanteraka ho amin'i Jehova. Vavaka isika misaotranao Jehova Andriamanitra reny ny teninao indray izay tonga taminay teny mamperitreritra satria tsy misy olona afaka mibaiko ianao amin'izay tianao tanterahana fa arakaraka ny fomba ny olona ihany zavatra miatra eo amin'ny fiainany. Raha ny marina raha naniraka amin'ny Mikaia ianao dia hisakany aina haba tsy etraketraka amin'ny Siriana satria tondra loza ho azy zany kanefa tsy niaino ny feonao izy fa lasa nietraketraka tamin'ny Mikaia zay nirahanao. Mba tsy ho izany izahay tompo fa mba hahay amantatra ny afatrao dia meo masom-panahy mahiratra tompo nandraikitra rehetra mba hita mpanolontsaina marina avy aminao. Dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika.